Sabotsy 20 ny volana Aogositra 2022 araba toboko lafinaritra toboko vavy amin'ny pitiavana no irahananao ary dia manasanao zay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany izay tontolom-baovao ara-politika no hanomboantsika ny fotoana amin'ity takariva ity. Efa nandrasan'ny mpomba azo fatratra ny fandraisana anjara ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana ny fafitony volana Novambra ho avy izao. Androany ary no nanatitra ny antota taratasy ho amin'izany ny solotenany tetsy anivony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na dia ny solotenany azy no nanatitra izany antota taratasy izany tsikaritra ary tazana maro teny anivony fitsarana avy momba lalam-panorenana ny mpomba ity filoha teo aloha ity. Androany maraina no tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny solotenany Marc Ravalomanana nametraka ny taratasy filatsahako vidiny ny antoko timy manonan'olotra ity filoham-pirenena teo aloha ity ho mpifaninana amin'ny fifidianana ho avy io. Tsy nisy ny fanambarana izay nataon'ny Sara Ravalomanana tamin'ny fotoana izay nanoloran'ny filatsahako vidiny ny filoha nasionaly ny antoko timy fa nilaza tsotra izy hoe voarotsaka ny atota taratasy rehetra. Maro ireo mpomba ny kandida Marc Ravalomanana no tonga nanotrona ity fotoana ity tetsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Izy no kandida fa 12 nametraka ny taratasy filatsahako vidiny. Misa 17 ankehitriny ireo olona efa nametraka ny taratasy filatsahako vidiny.